Yarivavaka isika rehetra riavana. Faly misaotranao zay ry Andriamanitra rainay. Raha afaka mamarana ity ZAIKABE fa 120 ataony FKTLM eto Mahajanga ity. Nandrenesanay ny fampianarana maro, ny toriteninao zay hafatra avy aminao manokana, nozaraina amin'ireo tanora maro eran'ny Madagasikara sy any ivelany. Maro ny manaraka izany amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao mba hampiorenanao amin'izy ireny amin'ny finoana satria manana tanora maro eto amin'ny nosin-drazanay ianao. Da io ny teninao amin'ity maraina ity fampiorenana anay ka ahafahanay mahazo ny hafatra tianao ambara mba ho tanora hampandroso ny fiangonana sy ho arena ampiasanao zay. Ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Tenin'Andriamanitra zay anjarantsika ry havana amin'izao famaranana izao dia ny toriteny faneva zay alaitsika ao amin'ny Deotoronomia 10 ny andininy fahafito 12a ka irahantsika rehetra miara-mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jéhovah Andriamanitrareo no AndriamanitraAvo indrindra sy tompon'ny tompo. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry tanora malala, ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Fa Jéhovah Andriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo. Ny bokyny Deotoronomia ry tanora malala no boky laharana 5 ao amin'ny bokyny lalàna zay fotsiny fampianarana teo amin'ny testamenta taloha ary no safidian'ny komite nasionaly ho boky lesina sy ho fanevan'izao ZAIKABE ka nakana ity Deotoronomia 10 andininy 17 tapany A ity. Ny dikany hoe Deotoronomia mantsy dia lalàna faharoa, Deotoronomia lalàna zay tsy hafa fa famerenana indray ny lalàna tany aloha zay mikendry fananarana ka iantsoana ny zanak'Israely mba hakanto zany lalàn'Andriamanitra zany. Zany no antony ilazana ihany koa fa boky famerenan-teny bokyny Deotoronomia satria averina ny lalàna mba ho fantatra iainana eo amin'ny taranak'Israely. Ato amin'ny bokyny Deotoronomia indrindra no ahitantsika ny fanekempinoana jiosy ary hitantsika amin'izany ny teny miverimberina manao hoe mihainoa. Ny fihainoana no antony amerimberenana ny teny satria tiana hifantoka tsara ao anatin'ny fo ny tenin'Andriamanitra ka mba ho lasa fanekempinoana velona ho finoana an'Andriamanitra tokana lay Andriamanitra mikarakara sy mandray ny fiainan'ny mpanompany. Ambaran'ny Deotoronomia 4 ka manao hoe mihaino ry Israely, Jéhovah Andriamanitrao dia Jéhovah iray ihany. Mandraka ankehitriny ry tanora malala ity fanekempinoana jiosy ity dia tonon'izy ireo isa-maraina ny hariva indrindra fa eo amin'ny vanim-potoana andalovan'ny fotoana sarotra hatramin'ny fahafatesany azy. Zao fanevantsika izao no mandravona indrindra ny foto-kevitra teolojika zay aboaka ny bokyny Deotoronomia dia ny fankatoavany vahoakany Israely ny lalàna ka ny tenin'Andriamanitra no mibaiko sy manapaka ny fiainany araka ny mahavahoaka ny fanekena azy sy ny maha-olom-boafidy azy. Ary zany koa no afatra ho antsika amin'ity maraina ity ka iantsoana antsika tanora rehetra amin'ny alalan'ny fankatoavana n'izany tenin'Andriamanitra zany mba hanapaka eo amin'ny fiainantsika zany satria natsoin'Andriamanitra ho an'ny tenany isika ary nataony ho vahoaka eo ambany fiahiany mandrakariva. Antsoina hoe vahoaka an'Andriamanitra isika mba hanana ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namany. Antsoina hoe vahoaka an'Andriamanitra isika mba handray ny fananarana sy ny fampianarana. Atao hoe taranaka vaovao isika, nouvelle génération satria zany indrindra no afatr'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Tombontsoa manokana ry havana ny ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra ho fitahiana nefa koa
ho fahavoazana ho antsika ny fanaovana tsinitsinina sy ny tsy fandraisana azy. Ina ary tanora malala no afatra ho antsika amin'ity maraina ity, ho famitianantsika ihany koa ireo fampianarana maro samihafa zay efa nalahatra ireo ray aman-dreny nandritra ny herinandro teto amin'ity toerana ity. Ny fanevantsika izao dia lahateny nataon'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely taorian'ny 70 taona nivezivezen'izy ireny tany anefitra. Andevo 400 taona tany Egypta ny zanak'Israely taoriany nahafatesan'ny Josefy zany. Naniraka ny Mosesy Andriamanitra mba hiala amin'izany tany fanandevozany zany zanak'Israely ka hanompo azy sy hiverina any amin'ny tany Kanana indray. Manodidina ny 2 taona ny fotoana niaingana avy tao Egypta akany Kanana, ary tafiditra ao anatin'izany ny 12 volana zay tsy maintsy nijanonana teny an-dalana indrindra fa ny tao amin'ny tany Sinay, tao amin'ny tendrombohitra Sinay mba handraisana ny lalàna na ny didy 10 zany. Halaviran-dalana 400 kilometatra nefa natao tao anatin'ny 2 taona. Raha ny marina ny hafangiana-pandeha ny olona dia manodidina ny 2.5 miles na 2 miles 50 na 4 km 233,6 zany. Raha raisitsika zany dia manodidina ny 7 ora. Raha raisiny zany dia tokony manodidina ny herinandro mahery kely dia tokony ho tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahoana no nasain'Andriamanitra nandeha nandritra ny 2 taona izy? Nahoana no nasain'Andriamanitra niditra tany anefitra izy? Nentin'Andriamanitra tany anefitra nandritra ny 2 taona ny zanak'Israely vao tonga tao amin'ny tany nampanantenaina dia ny tany Kanana zany. Rehefa tonga teo amin'ny tany Kanana nefa izy ireo dia naniraka mpisafitany 12 ho any amin'izany tany Kanana nampanantenaina izany Mosesy mba hijery ny toetoetry ny tany sy ny mponina mba hahafahana miditra amin'izany toerana nampanantenana zany. Fomba fanao eo amin'ny sehatra ny leadership ary havana ny hahafahana mandinika sy mijery ary mamakafaka alohan'ny hanatanterahana zavatra anankiray, alohan'ny hanaovana zavatra anankiray mba azahoana vokatra tsara na ahafahana manao ny atao hoe planning strategic. Zany hoe amin'ny strategic planning na ny fanaovana tombanezaka sy ny plana rehetra ilaina ny mamantatra sy mijery mba ahafahana mahazo vokatra tsara. Tanterahan'i Mosesy zany naniraka mpisafitany 12 izy. Tonda tatitra tsara ny mpisafitany ka nilaza fa tsara ny toerana ipetrahany Kananita, mahavokatra zany toerana zany ary tany tsara tokony honenany zany. Saingy nilaza vaovao ratsy koa izy na dia eo azy ny filazany zany vaovao mahafinaritra zany. Ary zany vaovao ratsy zany dia nitahotra ny mponina tao Kanana, fa lehibe zany mponina zany sady goavana ka tsy ho resy ny zanak'Israely. Josua sy Kaleba kosa dia nanome toky fa Andriamanitra zay efa nitantana azy tamin'ny sarotra, Andriamanitra zay efa nomba azy tamin'izany tany nandehanany zany no hampandresy azy. Ary zany fampandreseny zany dia tsy ho amin'ny herin'ny tenany fa ilay Andriamanitra andriafo sy andraona zay niaraka aminy nandritra ny 2 taona no eo alohany ka nome azy fandresena ao anatin'izany. Tsy nanaiky ny andeha amin'izany planin'Andriamanitra zany ny zanak'Israely satria nilaza fa mahery loatra ny mponina ao amin'izany toerana zany, ka ny ankamaroan'ny olona dia nanaiky izany fanombanana zay nataony mpisafitany zany mba hiaraka amin'izy ireo ihany koa, ka nanome hery ny tahotra, nanome hery ny tsy fahafahana mandresy, nanome hery ny fahakiviana mba tsy afaka hidirana ao anatin'izany tany Kanana zany. Rehefa nahery vaika tahaka zany ry havana, ny tokony mena amin'ny alalan'ny self esteem na koa hoe ny fidiran'ny olona anankiray amin'ny fahambaniana ka tsy miakatra.
low estime azafady ka tsy manana ny atao hoe self estime dia lasa mihareraka izy. Ny atao hoe low estime dia zao olona anankiray izay mihareraka fa tsy manana toe-po, manana adi-pandresena eo amin'ny fiainany ka matoky fa handresy izy. Vokatr' izany tezitr'Andriamanitra ka ny olon-dehibe rehetra izay ny andany tamin'ireo mpitsikily 10 dia voahely koa irenireny tany anefitra nandritra ny 70 taona ary mandra-pahafatiny izy ireo. Natsoin'Andriamanitra ho firenena mafihatoka ity firenena ity vokatr' izany. Ny atao hoe mafihatoka dia tsy hafa fa olona mioko zany, olona mandaa tsy akatoan'Andriamanitra zany, olona manotra ny sitrapon'Andriamanitra zany ka fahafatesana no vokatr' zany tsy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra zany. Rehefa tonga tanora kosa reo ankizy kely ny aingy avy tany amin'ny tany Egipta, reo teraka avy tany amin'ny tany fahababoana, avy tany anefitra azafady, reo ankizy kely izay niaritra ka nalala ny lozan'anjony ray aman-dreniny dia tafiditra tany amin'ny tany nampanantenaina izy ireny, satria nolazainy tenin'Andriamanitra tamin'izany fa ny fireketam-pony Jéhovah tamin'ny razan'izy ireo satria tia azy Andriamanitra ary ny fity ireo taranaka mihoatra noho ny firenena rehetra izy. Jéhovah Andriamanitra izy ireo dia Andriamanitra ny Andriamanitra sy tompony tompo, dia Andriamanitra lehibe mahery sy mahatahotra izay tsy mizaha tavan'olona sy tsy mandray kolikoly. Ry tanora malala, Andriamanitra dia mifidy tanora ihany koa ankehitriny, izay tanora ho andro eo amin'ny fiangonana, harena sy hery lehibe ampiasain'Andriamanitra amin'ny fanatanterahany misionany. Reo no atao hoe nouvelle génération izay tsy hafa fa natsoin'Andriamanitra ho azy ahafahany manatanteraka ny planany, natsoin'Andriamanitra koa mba ho vavolombelona mahatoky eo amin'ny fanatanterahana zany asan'Andriamanitra zany. Itsika reto no taranaka vaovao izay entin'Andriamanitra ho any amin'izany fanatanterahany misiony zany. Teo amin'ny zanaka Israely mantsy reto taranaka vaovao izay atao hoe nouvelle génération reto dia nentin'Andriamanitra tany anefitra ho sedrainy izy, nentin'Andriamanitra tany anefitra ho volavolainy izy, nentin'Andriamanitra tany anefitra ka nitaizany izy, nampiorenina amin'ny finoana sy ny fahatokenan'Andriamanitra mba tsy hakatahaka ny fomba n'ireo firenena manodidina izay manompo sampy sy manan'Andriamanitra tsy izy. Ry KTLM malala, manatrika izao ZAIKABE izao isika, miaina ao anatin'ny vanim-potoana be karazam-pahalalana isika ankehitriny. Eny, mihoatra lavitra ny zavatra misy azontsika ankehitriny. Andriamanitra dia manome ny fiangonana ho fitoeram-pitaizanantsika. Andriamanitra dia manome antsika ny fiangonana ho toerana mpamolavolanatsika, ho toerana ampiorenanatsika, ho toerana anangananatsika ary ho toerana hitondran'Andriamanitra atsika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Izao ZAIKABE izao no natao, ny tanjona dia ho fampiorenana, ny tanjona dia ho ahafahana mitaiza, indrindra ampitombona ny finoantsika amin'izany maha-kristianina atsika zany. Ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely mantsy izay mety mbola iainantsika ankehitriny ihany koa dia eo amin'ny fiainantsika andavanandro, vokatr'ireo kalaza-pahalalana maro samihafa izay mipoitra ankehitriny dia manintona sy mandrirotra atsika ireny ary mitarika atsika hanana toetra manohitra na ny tenin'Andriamanitra na ny mpitaiza na ny fiangonana zany. Tatsika zany amin'ny fiainantsika ankehitriny toa manana nofinofy sika tanora dia andeha lavitra kokoa eo amin'izay atao, nefa raha tsy manapaka amintsika ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia ho zava-poana ihany zany, satria ny fanatotoloana izay efa miditra ankehitriny amin'ny fiangonana tsy tohotritsika zany. Andritra ny herinandro nandinika tsara ny fomba ny ainatsika, efa pitarika tanora raha teo ary membre ny comité national FKTLM, niara ny aina isika nandritra ny fotoana lava ary niara nanompo koa.
nefa niaraka nanorona finoana tamin'ny alalan'izany. Zao ny zavatra tsapako. Ny zavatra zao tontolo zao no entina miditra ato amin'ny fiangonana fa tsy manana zavatra vaovao atolotra n'izao tontolo zao isika, ka zany zava-baovao atolotra n'izao tontolo zao zany dia tsy hafa fa ho raisiny olona amin'ny fomba fiainana andavanandro ry havana, eo amin'ny sehatry ny communication, zay zavatra voizina dia zany koa ny tonga ao an-tsainy olona. Misy zazakely anankiray 2 taona, mira le zazakely, inona ny ira taony? Lasa ny vaza ny vadiko sala, lasa ny vaza. 2 taona, satria zany no eniny isan'andro. Aratira faneva ty nomena azy isan'andro, inona ny teneniny? Jéhovah Andriamanitra ny tompony tompo sy Andriamanitra ny Andriamanitra. Nahoana isika tanora no lasa manovo, nahoana isika no mitondra ny aviany makaty amintsika, fa nahoana isika tsy manana toe-po, toe-tsaina, talenta, arena rehetra ananatsika, nahoana tsy mivondrona ka mitondra an'izany ho fampiorenana. Eo amin'ny akon'ny serasera zay tsy azontsika ialana, zay mitondra loza eo amin'ny fiarahamonina no efa tafiditra eto amin'ny fiangonantsika. Ny fampiorenam-pinoana amin'ny tanora ry tanora malala dia mila fanorenam-panazana na fondement spirituel matanjaka tsara. Ka reto zavatra telo reto no tsy maintsy raisitsika raha te hitondra zava-baovao ho any amin'ny fiarahamonitsika. Discipline, faute, zany hoe toe-tsaina mahay mifehy-tena sy mifehy zay rehetra atao. Discipline, faute, fahaizantsika mifehy-tena sy mifehy zay atao ho entina manatanteraka ny asa. Discipline, action, ny asa rehetra atao dia tsy maintsy misy fivezan-tena. Ahoana nefa atsika mifehy ny hafa nefa ny tenantsika aza tsy ho voafehintsika? Mila mifehana zany tsika. Ary ny farany dia ny hoe building greatness at last. Mila mihabetsika, mila miamitombo isika. Rehefa manana fifehezana eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-pahalalana isika, rehefa manana fifehezan-tena eo amin'ny asa zay atao isika, mitombo, mialehibe isika, ary zany fitombontsika mialehibe zany dia tsy mitsahatra fa mitombo isan'andro isan'andro. Mitodika aty amintsika zao tontolo zao, indrindra vao tsika fiangonana Loterana-Malagasy ny aty Afrika, tanora ny mandrafitra ny fiangonana, tanora zay ho avy ny firenena koa, nefa tanora makaiza vokatry ny firoboroboan'ny teknôlôjia, tanora lasa mitondra inona ho fampandrosoana ny fiangonana, tanora makaiza ankehitriny eo amin'ny toerana misy azy. Mila fiovana be isika. Efa tsara ny ezaka vitatsika, efa be ny ezaka rehetra ataon'ny mpanabe, miainga avy amin'ny komite nasionaly, ireo sehatra maro samihafa anabeazana antsika. Ao ny pastora maro samihafa tondra fampianarana mba hampiorenana antsika amin'ny finoanan' Jesosy Kristy Tompo. Zava-dehibe ary no andrasan'ny fiangonana amintsika tanora, indrindra amin'ny alalan'ity ZAIKABE ity, mba nanantsika finoana velona ka iainantsika amin'ny fitondran-tena mendrika ny filazantsara, iaina eo anivon'ny fanatsarana, ny endrim-pitaizana rehetra eo anivon'ny fiainantsika, ka tonga antsika ho mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay ataontsika. Satria ilay miaraka amintsika, ilay momba antsika dia tsy hafa fa Jéhovah Andriamanitra, AndriamanitraAvo indrindra sy tompony maro. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra haritra mandrakizay. Amen. Mitsangana ry havana raiso ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny fiombonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.